Matsiaro tena mijaly zay satria le sport ataonay ohatrany hoe tsisy mahita sy tsisy mahafantatra mihitsy nefa io no sport anisan'ny tena voafehan'ny malagasy zany de nefa zay rehefa andeha hivoaka de tena matsiaro tena sahirana mihitsy satria na vola hoentinay mandeha raha tsy misy ny frais billet d'avion nay mbola miankina amin'ny sponsor vao lasa. Araka femo moa zany Rakotondraimbe Jean-François Daniel c'est ahafantarana hoe Zigle ny tomboaka nanao boule zany 13 ans de 14 ans de va sélectionner équipe nationale nandeha nanao montagne à Bangkok Thaïlande. Tompon-daka nefitra moa zany ny tenako tamin'izay vice champion du monde de nanohiteny foana zany nanohiteny foana de tamin'ny taona 17 vao fantana ho équipe nationale indray ny tenako teo amin'ny Sikady Zandrina izay nahazahoako ny médaille volamena voalohany indrindra teo amin'ny tantaram-piainako moa zany de nitohy foana de zao vao antso équipe nationale zao indray ny taona 2024 de soran'Andriamanitra moa fa nomeny vokatra tsara na de hita moa fa resy ary sika tamin'ny famarana de azo lazaina hoe tsara ihany ny vokatra satria mafimafy vao tonga teo amin'le toerana. Secret moa zany de tsisy ankoatra no mikotrana ihany de manatanteraka de mikotrana de manatanteraka de mila mahay manaraka ny tenin'ny olon-dehibe fotsiny de mandeha ho azy. Tao amin'le tir de précision tao amin'le finale moa zany tena hitako somary sarotsarotra kely satria teo amin'ny atelier anankiroa voalohany nifampitana tsara ny score. Premier atelier 14-15, deuxième atelier 24-25 fa teo amin'ny dernier atelier tir à bouchon moa zany no navoiny tena de izy tsy navona ihany. Niavatra ho an'ny mpitondra fandrakana zany raha ohatra ka sitrakareo de mba mangataka manokana mba hijerena ny sport pétanque fa tena matsiaro tena mijaly zay satria le sport ataonay ohatrany hoe tsisy mahita sy tsisy mahafantatra mihitsy nefa io no sport anisan'ny tena voafehan'ny malagasy zany raha resaka tournoi international ny resahana de presque sika mitondra médaille d'or foana rehefa milalao an'io de nefa zay rehefa andeha hivoaka de tena matsiaro tena sahirana mihitsy satria na vola hoentinay mandeha raha tsy misy ny frais billet d'avion nay mbola miankina amin'ny sponsor vao lasa de raha sitsakareo zany de mba jereo manokana ny sport pétanque fa matsiaro tena sahirana zay de mankasitraka andritra.